zay no makasika an'indry fa misy ihany koa ny fiarah-miasa teo amin'ny RTL Madagasikara sy ilay fandaharan'asa antsoina hoe Matoy ny sehatry ny fikarakarana rabola zany hoe ny RTL Money eo anivon'izay RTL Madagasikara izay no niompana ny fiarah-miasa. Fanamorana ny fikirakarana sy fandaovana vola ho an'ireo mpamokatra sy ny mpandraharaha ara-toe-karena sady ho fiarovana azy ireo ihany koa no antom-pisian'ny fanarahana eo amin'ny fandaharan'asa Matoy sy ny orinasa RTL Madagasikara amin'ny alalan'ny tolotra RTL Money. Ny tanjona dia ny ahafahan'ireo mpandraharaha ireo mikirakira vola ao anatin'ny filaminana tanteraka. Io tolakandro ary no nanonso ny fiarah-miasa ny Roatota atetsy amin'ny foiben'ny RTL Madagasikara Korondrano. Raha fitina ampitsotra fotsiny dia ho anay programme Matoy izay miasa amin'ny ambanivohitra dia tafiditra ao anatin'ilay atao hoe fepetra fototra ahafahan'ny mpandraharaha, ahafahan'ny commune, ahafahan'ny région miasa araka ny tokony izy ny fisian'ny fandriampahalemana. Ny RTL Money dia fantatsika tsara fa ny fampiasana ny RTL Money dia manampy betsaka amin'ny fiarovana ny volan'ny vola mandehandeha. Rehefa mampiasa RTL Money ny olona dia tsy misy tsony zany ilay vola entina mandehandeha dia tena manampy betsaka amin'ny fiarovana ny tantsaza, amin'ny fiarovana ny mpandraharaha izay mitondra vola. Raha tsy laza ohatra be da be farafahakeliny any amin'ny folo any ohatra ny mpandraharaha tamin'ireo taona izay tratra ny fanafihana noho ny fisian'ny tondrana vola mandehandeha. Fantatsika zany fa era Madagasikara dia izany ny olana. Ho fanamorana sy ho fampahafantarana ity fiarah-miasa ity moa dia isy ireo tompon'andraikitra avy eo amin'ny RTL Madagasikara any amin'ireo faritra rehetra iasan'ny fandaharan'asa Matoy hanampy sy hanoro hevitra azy ireo. Ny fandaharan'asa Matoy izay fandaharan'asa ara-ekônomika izay vatsian'ny gouvernemanta Suisse vola ary miasa mivantana miaraka amin'ireo mpamokatra sy mpandraharaha ara-toe-karena.